Mitondra ny teny fiarabana ho anao izay manaraka hatrany ity fandarina za malaza ity tokolasy sy tokoavy. Asa na efa totombitana na lapoasinina loatra no mahazo ity fitondram-panjakana eto Madagasikara ity, satria saika ho isan-kerinandro dia mipoitra foana ary miseho amin'ny endriny samihafa ireo endrika fanoherana na tsy fankatoavana na fahasorenana na ihany koa tsy fahafaliana sy fahadisom-panantenana amin'ny fitondram-panjakana, ka tsy ny mpanohitra intsony no miresaka izany fa ireo olona izay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana na ihany koa an'ireo olona izay nitonetry ny fitondram-panjakana hitantana andraikitra lehibe anatin'izany andraiki-panjakana izany. Tamin'ny fahatelon'ny volana martsa teo dia namoaka taratasy ireo mpiasa eo anivon'ny ambasady ny Madagasikara any Frantsa, izy ireo izay nampahafantatra fa hiatrika fitokonana androany alatsinainy faha 9 ny volana martsa, ka izany fitokonana izany dia ny fitakiana ny fanesorana Andramatoa Randimbiarisoa Mamonjisoa na Madame Misoa, izay anisan'ny mpanolontsaina voalohany eo anivon'ny ambasady ny Madagasikara any Frantsa any. Raha ny voalaza ny taratasy izay nambaran'ireo mpiasa eo anivon'izany mahasoavony Madagasikara any Frantsa izany dia anton-javatra valo be izao no hitondrany izy ireo izany fitokonana izany, satria heverin'izy ireo mafy loatra no ampitondrainy ity ramatoa mpanolontsaina voalohany ity eo anivon'ny ambasady, ka mahatonga ny fitokonana ho tanterahana tamin'ity androany ity. Ao anatin'izany ny fampiororona ara-tsaina, ny fanalam-baraka, ny fanamparam-pahefana, ny fandrahonana sy fampitandremana ary fampidina an'ireo mpiasa eo anivon'ny mahasoavoa, ny fandrahonana ihany koa amin'ny alalan'ny fanapahana ny contrat an'ireo ECD, ny resaka tsy fahaizana mitantana sy tsy fahaizana ny asa eo anivon'izany mahasoavoa izany, ny resaka tsy fanajana ny sata izay miandraikitra ny asa izay tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny ambasady hoy isika, ary ny fipetrahana tsy ara-dalàna amin'ny tranony mahasoavoa any Frantsa izany, izay any Madagasikara mazava ho azy. No tanterahan'ny mpiasa tokoa tamin'ity androany ity izany fitokonana izany, araka ny hitantsika amin'izao sary izao, satria dia nilanjana izy ireo ny sora-baventy araka ny zava-boalaza ihany koa amin'ireo anton-javatra valo izay hanaovan'izy ireo fitokonana manoloana ny birao an'ny ambasady ny Madagasikara any Frantsa. Dia ny loko mainty sy fotsy no safidian'izy ireo, midika izany fa misy fahasorenana lalina ary misy endrika tsy fahazakan-javatra intsony vokatra izay loko izay asehon'izy ireo, ary ny soratra amin'ny pankarta izay nasehon'izy ireo ihany koa sy ny banderole manoloana ity ambasady Madagasikara any Frantsa ity. Mazava ho azy any ampitan-dranomasina izao sary izao, ary azo antoka fa ho hitan'ny sehatra iraisam-pirenena ny tsy fankatoavana izany premier conseiller ny ambasady ny Madagasikara any Frantsa izany. Tiana ny maramarika fa fitondram-panjakana no nanendry izany tompon'andraikitra eo anivon'ny mahasoavony Madagasikara any Frantsa izany. Ny fitondram-panjakana araka izany no iantefany ny fitakiana ireo mpiasa eo anivon'ny mahasoavoa mba hanaisotra an'ity ramatoa ity. Tsy nisalasala tamin'ny omaly alahady faha 5 ny volana martsa, ramatoa Rinara Rakotomanga izay efa avy nitana andraikitra ambony lehibe teo anivon'ny présidence, ary efa nanana andraikitra ihany koa teo anivon'izany mahasoavon'ny Madagasikara any Frantsa izany, nanambara tokoa ny amin'ny fisiany izao trangan-javatra ka anoheran'ireo mpiasa eo anivon'ny mahasoavoan'ny Madagasikara any Frantsa izao. Tonga hatramina teny manahirana azy ny mamaky azy, kanefa tsy maintsy vakiana ny aminy hoe nisy ny fikasitanana sy endrika fanalikana atao an'ireo mpiasa any Frantsa izany. Misy ihany koa ny fizazahoana ataony ity mpanolontsaina voalohany ity ny aminy hoe avy amin'ny filoha baiko avy amin'ny filoha sy zao hono no tenin'ny filoha sy ny sisa sy ny sisa, ka miafina ao ambadika izay hoe tenin'ny filoham-pirenena na avy amin'ny filoham-pirenena izay, araka ny fanehoan-kevitry Rinara Rakotomanga ihany izany. Na ny mpanolontsaina voalohany na ramatoa Rinara Rakotomanga dia samy olona ny fanakaiky sy azo lazaina fa nifandray akaiky tamin'izao fitondram-panjakana izao, ary samy vehivavy izay manana ny
toerana ihany koa ao anatin'ity fitondram-panjakana ity fa mety nampiavaka azy dia ny ray efa nitazona andraikitra nahitra teto anivon'ny fiadinan'ny repoblika ka nampiteny ny anarany ary teo anivon'ny Madagasikara Airlines ihany koa fa ny ray dia niasa teny anivon'ny masovoan'ny Madagasikara any Frantsa. Tsy dia tena te hijabaka tsika ny amin'ny hoe adim-behivavy sy resa-behivavy zao fanjakana izao. Manahirana zany satria ao anatin'ny foto-kevitra miraleta isika ka heverina ho ara-dalàna daholo ny fisian'ny lehilahy sy vehivavy mandray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena. Fa rehefa miseho ohatran'izao ny trangan-javatra misy dia miverina anatin'ny ady hevitry ny amin'ny hoe misy feom-behivavy tsy mahazaka fanjakana ary tsy atonina fanjakana ary heverina fa manimba ny fitantanana ny fiainam-panjakana rehefa mahazo andraikitra ka heverina ho tapo-pahefana na taponina andraikitra dia miseho amin'ny endriny samihafa ary saika ireo vehivavy avokoa no mitondra ny olana anatin'izao fitondram-panjakana izao. Dia mampiteny ny anarany hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika teo aloha. Efa nilazaina foana ozy izy fa izany no manimba ny filoha saingy hoe marary izy dia nasaina ny lefitra ny rehetra na izao aza saingy heveriko fa tsy azo ekeny intsony izany ankehitriny ary ijoro aho hanampy ireo mpiara-miasa hiara-nitsindry. Tsy mbola tapitra ireo frustration na déception na ihany koa mety vokatry ny fahakivin'ny tsy fankatoavana ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana izay nataon'ny solombamboaka tamin'ny gouvernemanta izay mbola fery tsy mikatona iny dia efa mitranga ny trangan-javatra sahala amin'izao. Ny ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany no mampaneno ny tsy fankatoavana azy ary mampaneno ny fankalana etseroa ary mitohy makany anivon'ireo vahoaka izay efa leo ny fiainana mafy ary leo ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra ataon'ny fitondram-panjakana izao. Gaga isika raha ohatra ka miseho eny amin'ny tambajotra sosialy etseroa ny fankalana ary efa ambony be aza indray ny ady hevitra izay miseho ary tonga any amin'ny fifanalam-baraka amin'ny samy mpanohana ny fitondram-panjakana. Fa raha ity resaka hoe tsy fahaiza mitantana, resaka fahatsoam-panantenana, resaka vehivavy mitantana fanjakana ity dia mbola resa-behivavy no nitarika ny raharaha Apollo 21 izay amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mikatona izany Apollo 21 izany. Tao aoriana ny fanendrena Andramatoa Roa Miandrenarisoa ho talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Mazava mantsy ny nambarany ny mpisolo vava an'ireo voaroaroa tamin'ny Apollo 21 indrindra mpisolo vava an'Andriamatoa Paul Rafanoirana fa anisany tena nanome hiraka ireo olona voatonontonona anarana tamin'ny Apollo 21 ity lasa talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ity. Hoenotsika ao anatin'ny sombon'ny minitra vitsy ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Maka izay mpisolo vava ny Paul Rafanoirana sy ireo voaroaroa hafa tamin'ny raharaha Apollo 21. Raha tsy aivona dia ity Apollo 21 ity no nanasokajiana ny saika hamonoana ny filohan'ny repoblika araky ny fizaram-baovao teto sy teroa nahoraka izany resantsika izany. I William Yvon Disareraka no anisany nanonona ny anarany io matetika. Angamba raha visy impolo voatonona ao anatin'io interrogatoire teo ny anaran'ny Madame Romy. De Madame Romy no niteny taminy hoe hosoloana ny gouvernemanta ka mitadiava olona azo antoka atao ministre ny forces armées sy atao seg ka matoa io feo ny voaka hoe mitadiava olona atao ministre de zavatra voaresaka tao andapa zany fa tsy io madamo misy ny amorona hoe ataovy zao na ataovy zao fa zavatra voaresaka tao zany a. De rehefa nahazo an'io consigne io directive io Andriamatoa Yvon Disareraka dia ny contacter ny général Ramatra hoe anao mba fazoky be mahafantatra ny raha miaramila ka misy an'izao ka sao de misy olona tokony atao ministre ny forces armées sy atao seg. De tam'izany na tonga ny général Ramatra ny contacter ny Andriamatoa Razakarimanana Ferdinand, général Nicholson, mbola misy général maromaro tao anatin'izay zavatra zay koa contacter ny général Ramatra hoe misy an'izao a ka hoana ny hevitrareo fa misy proposition zao sy zao. Raha ny tena marina zany a tsisy tokony
nampanatsona ny Sareraka sy Général Ramatra raha sy nampanatsona io Ramatoa io satria avy any ny source na tonga an'ireo olonareo voaroiroy tamin'ny ty raha ty. Zavatra nahagaga tamin'ny zavatra ty nefa nde zao. Araka ny voalazako teo, raha visy impolo no voatonona tao amin'ny interrogatoire ny anaran'ny Madame Romy fa tsy nampanatsona misy izy. Misy olona indray mandeha fotsiny voatonona tamin'io raha eo dia nampanatsona ary natao ankety. Ny antony ny fahafantaranay anazy zany ny antony tsy nampanatsona ny Madame Romy dia satria araka ny voalaza teo hoe conseiller technique sa conseiller spécial le any présidence le izy. Ka raha ohatra ampanatsona izy dia ivoaka ny marina hoe izy marina ny naniraka ny Sareraka ampitady olona atao ministre. Ka rehefa voaporofo zay zavatra zay dia tonga amin'ny fiteny miaramila manao hoe l'autorité qui donne l'ordre en est responsable. Dia ho lasa izy ny responsable an'le zavatra nataony Sareraka sy nataony Général Ramatra, dia zay angamba hoy izahay no sy nampanatsona anazy. Raha ny tena marina zany raha zoina tsy tokony Madame Baumiavose ex-ministre no natao directeur cabinet civil fa mety io Madame Romy io misy no efa prévu ano anazy fa mba hialana ny ty raha ty hoe tena marina tokoa zany fa io madamo io no tena tokony andraikitra am'le zavatra niseho tam'ty dia najanona aloha izy fa natao vonjimaiky ny toeran'ny natao directeur ny cabinet civil vonjimaiky Madame Baumiavose mba hanafenana anty zavatra ty satria dia ho izy ny olona hoe vakipotsiny. Fa zao izy efa mangingina le raha dia napetraka am'izay izy amin'ny toerana izay fanazy fa nandrasana tao fotsiny nanomboka tamin'igny raha 2022 Apollo 21. Raha ireny ary no izy araka ny nambara mpisolo vavan'ny Paul Rafanoarana sy ireo voaroiroy tamin'ny Apollo 21. Inona no mbola nany indray anty olona efa voatontonona anarany ity ho talen'ny kabinetra sivily eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Raha toa manko ka noenona iny faneho-kevitra nataon'ny mpisolo vava iny dia azo heverina fa tokony noenona teny anivon'ny fitsarana Ramatoa Romy Andrianarisoa zay mbola mpanolontsaina manoka amin'ny filohan'ny repoblika fa mbola tsy talen'ny kabinetra sivily arak'izao andraikitra nanendrena azy tamin'ny alarobia izao. Ary raha toa ka tsy natsona ndray izy ka notendrena ho talen'ny kabinetra dia heverina fa namandrika zany izy andreo namany tao anatin'iny Apollo 21 iny. Ka raha tsy natsona izy raha neverina fa tsy mandray anjara fototra tao anatin'izany raha izany dia inona moa fa naman'ny efa mitsefitra naman'ny sinema namboamboarina ary tsy misy antony tokony hitazomana amponja an'ireo voaroiroy tamin'ny raha Apollo 21 zany satria na ny atodobe na ny olona heverina fananiraka araka ny fanazava-kevitra ny entin'ny mpisolo vava teo aza mitsotsotra ary vao maika nahazo andraikitra manakaiky ny filohan'ny repoblika maika moa inona zany no azo heverina sy hanasokajiana ho raharaha goavam-be ary hanapotehana fiainan'olona hamonjana 20 taona 10 taona 5 taona an'ireo olona zay miandamy ambavy amin'ity raharaha Apollo 21 ity. Raha tsy zany ndraiky ka miverina ny adevitra raha toa ka mbola voatazon'ny lalàna ireo olona voaroiroy ireo ireo olona ny fonjaina ireo dia tokony hoesorina amin'izany andraikitra mahatalen'ny kabinetra sivily azy eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika izany indray ity olona voatontonona ity satria heverintsika ho isika fa tsy marina eo anatrehan'ny fanasokajiana ny lalàna tokony hitovy zany an'ireo olona zay voaresaka noho ity Apollo 21 zay avo lety ity satria ny filohan'ny repoblika no tafiditra ao anatin'izany. Ary indrindra tera-tany frantsay ny olona tsy latsaky ny roa amin'ity raharaha Apollo 21 ity ary anisany mahatonga ny frantsay mitady vahaolana mba ahafahana mamindra ireto tera-tany reto any Frantsa amin'izao fotoana izao. Ka raha iverenantsika ny adevitra rehetrarehetra dia miafa-baraka amin'ny endriny samihafa i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Afa-baraka satria tamin'ny herinandro ambony iny ilay olona zay nieverina fa nampaniraka an'ireo voaroiroy tamin'ny Apollo 21 no nitendrena ho talen'ny kabinetra sivily kanefa ny frantsay dia mbola mametraka ny donda-tabatra ny amin'ity raharaha Apollo 21 ity. Baraka ihany koa amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria tazanin'ny Frantsa tanteraka ny fomba famindra ny Madagasikara
ary tsy nisy izay tsy nandalo teo ambany soka sy mason'ny frantsay ny raharaha mafampana teto Madagasikara, ny resaka covid-19 izany, ny resaka mpaminany Joana izay nandeha teo anivon'ny TV5 Monde, ny resaka volamena 3.70 kilao sy ireo resaka mafana rehetra ka nitondrana lafim-panazavana hatramin'ny Ilze Parsar. Izao indray dia eo anivon'ny masovo pirenena malagasy any Frantsa no tonga ny adevitra. Inona fa tsy maintsy horesahany sehatra iraisam-pirenena ity ka hanamafy ny incompétence ny fitondram-panjakana. Ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao boribory tamin'ny fahaefatra aza moa Rasimana Paulibera izay mpanohana mafana fon'ny fitondrana tamin'ny faneho-kevitra mikasika an'ity zava-misy any amin'ny masovon'ny Madagasikara amin'ny Frantsay ity dia niteny mihitsy fa manala baraka be aty andafy aty fa ongoty aingana hoy izy, tonga dia izy rehetra ataondray mifoaka hoy nambarany Rasimana Paulibera. Ndresany moa ny amin'ny hoe matin'ny vavan'ny olona izy izay manohana ny filoham-pirenena. De mbola faneho-kevitra izay midika izany fa fahasorenana ihany, fa somary mihajahaja ary amin'ny fomba fiteny mampihomehy kely ihany aza indraindray no niresahan'ny député Rosy azy fa misy hafatra lehibe mankany amin'ny filohan'ny repoblika izany. Eny na ny Andramatoa Renarakotomanga ara amin'izay olona rehetra miezaka manodidina amin'ny filohan'ny repoblika sy mampiasa ny anarany ary mandoto izany anarany filohan'ny repoblika izany. De fisavoritahany ohatran'izany ny ao an-dapa, fisavoritahany ohatran'izany ny atao hoe fitondram-panjakana Rajoelina amin'izao fotoana izao, ary enim-bolana alohany tsy hametrahany fialana ny volana septambra raha toa ka kandida hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena izy ary hiatrika fifidianana ny fahasivy volana novambra dia tsy maintsy mametra-pialana ny fahasivy volana septambra dia azo antoka fa mbola hanamafy ny fiparitahan'ny ekipany sy ny olona izany satria tsy mahay manambatra sy mandamina an'ireo heverina fa mpiaradia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ka taratra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahafambarakany Madagasikara etsero. Ny teo anivon'ny diplomasia malagasy ankoatra nytony resaka masovo ito iny dia efa afa-baraka Madagasikara rehefa nisafidy ny nanameloka ny fihetsika Rosy tamin'ny référendum saritsara nataon'izy ireo fakana an'ireo faritra tany Ukraine izany. Ny fidin-dafy izany satria na ny esorana anya Resara Randriamandrano teo ministry ny raharaham-bahiny ary nahoraka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia izao mbola mahoraka izao ihany koa Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy vitany hoe potika, tsy vitany hoe sahirana, tsy vitany hoe marefo sy manitra ilay vahoaka malagasy fa afa-baraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria tsy ampy traikefa ary manao andrak'andrana, akan-dasitra tsy mijery lavitra ary tsy ampy fiomanana ny hitondra fanjakana fa nentina ao anatin'ny hafanampo ary ny voninahitra sy ny vola sy ny fahefana no ny baiko ireto mpitondra ireto hany ka mijaly ary miseho tahaka izao ilay firefarefana amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Hitantsika eo izay iambarany filakevitry minisitra amin'ny alarobia izao satria manana andraikitra roa izany filakevitry minisitra izany, hanaisotra an'itony mpanolotsaina voalohan'ny ambasady etony ary hanaisotra ihany koa ny talen'ny kabinetra vaovao izay mahabe ady-hevitra amin'izao fotoana izao ny fahamarinany raharaha Apollo 21 na tsy noho ny andraikitra fanamafisana azy ho eo akaiky amin'ny filohan'ny repoblika. Izany zava-misy, izany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.